La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Volana vitsomonja tokony hatrehana fifidianana filoham-pirenena mbola tsy misy ny lalàna ife izany fifidianana izany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao nefa ny lazan'ny CENI fa azo ampiasaina hikarakarana fifidianana ny lalàna teo aloha. Mampaneny lakolosy fanairana indray ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny tokony amohan'ny fitondram-panjakana ny lalàna mifehy ny fifidianana marina sy ny tety-androm-pifidianana. Valovolana mialohan'ny fotoam-pifidianana raha kely indrindra ny tokony efa ampelatana ny teknisianina sy mpisehatra io lalàna io. Kadratelo tafatsoka tao amin'ny fonjana tamin'ny mora ny alina sabotsy ifoha Alahady teo. Nanamafiny teo anivon'ny zandarmeria pirenena fa manano sarotra ny fikarohana ny fahataran'ny fanaovana avis d'évasion ataon'ny mpandrarano fonja. Iamafy kokoa ny amin'ny taonina 17 ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Hoy ny tale général-ny OMS nandritry ny conférence de presse tao Genève ny herinandro lasa teo. Tsy hijanona ho an'ny Madagasikara irery izany fa mety hitatra amin'ireo firenena hafa manodidina. Maresaka iraisam-pirenena andro vitsy aoterina ny fidarofana bomba nataon'ny Egypte tao Sinay. Tonga tany an-toerana omaly ilay sefony diplomatika amerikanina ezaka hitady vahaolana fitsidiana izay aharitra 5 andro. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manoka ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsirana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia volana vitsy monja tokony hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena mbola tsy misy ny lalàna ife izay fifidianana izany. Mampametra-panontaniana ny mpanao vaovao nefa noho ny lazan'ny CENI fa azo ampiasaina hiatrehana ny fifidianana lalàna teo aloha fanidi Andra Arson. Efa isasaka teo ny volana febroary, mbola tsy hita ireo lalàna ifehy ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny taona 2024 ity araka ny lalam-panorenana. Nandrasana izao fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera rotonta andinika ireo volavolan-dalàna ifehy ny fifidianana izay nolazaina fa hamehana nandritry ny fampiarabanana tsaramanitra teny Avoloha tonga ambady bevoka ny resaka zary fampandriana adrisa rehefa misy vahiny mandalo fotsiny ihany. Nanaitra amin'ny mpanara-baovao ihany koa ilay nambaran'ny filohan'ny CENI nandritry ny tatitry ny asa vitan'ity vaomera maleo tena amin'sana amin'ny fifidianana ity herinandro vitsivitsy lasa izay milaza fa mbola azo ny asana tsy ampiasaina ny lalàna taloha raha tsy misy ny lalàna vaovao ifehy ny fifidianana filoham-pirenena avy amin'ny gouvernemanta. Ndao nenone Intery tompoko ianareo teo ny namerina tao anatin'ny tatitra hoe misy aya eo amin'ilay lalàna ifehy ny fifidianana. Midika ve zany tompoko hoe manana an'izay aya tokoa nareo hoe ho vita ve ny fifidianana amin'ity taona ity sa tsy ho vita firy volanareo mety ahafahanareo mamolavola fifidianana araky ny fanirianareo ekeny rehetra raha ohatra ka hoe mivoaka izay lalàna ifehy ny fifidianana izay. Ny maloka manodidina ny lalàna moa zany dia iarahantsika mianakavy miaina zay zavatra zay satria ny lalàna no repère ahafahantsika manatanteraka atsakany sy andavany ny zavatra rehetra rehetra zay ataontsika. Kanefa ny amin'ny mampahay lalàna ihany koa dia izao ny zavatra lazaiko rehefa ohatra ny tia tsy mbola misy ny lalàna vaovao dia ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao no ampiarintsika zany. Ary zay dia tsy misalasala mihitsy zany eo amin'ny asa rehetrarehetra zay ataonay fa eo amin'ny lalàna misy amin'izao fotoana izao no anatanteranay azy zany hatreto. Raha ny lalàna fara momba ny fifidianana filohan'ny repoblika eto amin'ny tany repoblika Madagasikara nefa dia ny lalàna fehizoro-laharana 2024 tsipika aotra 520 zany izay ny fehy manokana amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena voalohan'ny repoblika faefatra
Koa inona no mahatonga ny filohantsany hanambara fa mbola afaka hiasa amin'io lalàna fehezoro efa lany andro io izy amin'ny fifidianana izay filohan'ny pirenena faharoa ny Repoblika fahefatra. Inona ny hevitra izany ho Atrandro Ampanarabavao satria ao amin'io lalàna fehezoro io dia tsy misy mihitsy filazana fa azo ampiasaina io lalàna fehezoro natokana amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena voalohan'ny Repoblika fahefatra io raha hifidy filohan'ny pirenena faharoa ny Repoblika fahefatra. Hatreto aloha tsy nisy afaka nandraisina hanome fanampanazavana momba izany ny avy ao anivon'ny CENI raha niezaka nangataka fanampanazavana ny mpanao gazetiny Gold TV FM. Volana vitsy tsy ataperan'ny fiapitoam-piasan'ny filohan'ny pirenena Rajaonary Mampianina miisa enireo androm-panjakana sy rafitra takin'ny lalam-panorenana mbola tsy tafatsangana nefatra dradrainy mitondra hatrany hoe tany-tan-dalàna hiandrarso. Miisa enina ankehitriny ireo androm-panjakana sy rafitra voalazan'ny lalam-panorenana no mbola tsy tafatsangan'ny fitondrana HVM volana vitsy tsy ataperan'ny fiapitoana iasan'izy ireo. Ny voalohany amin'izany dia ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny toetra fototry ny fahefana, ny demokrasia sy ny fanajana ny fanjakana tan-dalàna, ny fanaraha-maso ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon'olombelona araka ny andin'ny 17 ny lalam-panorenana. Ny faharoa dia ny HCDN na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarova-pirenena eo ambany fahefan'ny filohan'ny Repoblika izay miandraikitra indrindra ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana sy ny fandrindrana ny asanankin'ny filohalonday aminy mahitandrona ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina. Ny filohan'ny Repoblika no filoha faratapon'ny filohalonday ka izy no miantoka ny maha-iray tsy mivaky azy. Amin'izany dia ampian'ny filan-kevitra ambony momba ny fiarova-pirenena izy araka ny andin'ny 450 ny lalam-panorenana. Ny fahatelo dia ny filan-kevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolotsaina izay ampakarin'ny gouvernement raharaha dia manome ny heviny mikasika ny volavolan-dalàna, hitsy-volana na didim-panjakana ary koa mikasika ireo tolo-dalàna izay naroso hodiny iny. Manam-pahefana izy andinika ny volavolan-dalàna sy tolo-dalàna manana endrika ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolotsaina ankoatra ny lalàna momba ny fitantanam-bola-panjakana. Afaka mandray amin'ny alalan'ny tenany manokana ireo fandinihana na famotom-pitorana rehetra mikasika ireo raharaha ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolotsaina izy. Ampitainany amin'ny filohan'ny Repoblika ny tatitra taony araka ny andin'ny 500 ny lalam-panorenana. Ny fahaefatra dia ny fisafohan-draharaha ankapoben'ny fitsarana, ahitana ny solotenan'ny antenimera, ny solotenan'ny gouvernement ary ny solotenan'ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna, ny solotenan'ny mpitsara izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika manokana momba ny fitandronan'ny asin'ny asa amin'ny maha-pitsara, ary koa ny fihetsika ataon'ny mpiasan'ny fitsarana araka ny andin'ny 220 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny fahadimy dia ny filan-kevi-pirenena momba ny fitsarana. Ratsamangaka afaka-kevitra ahitana ny filoha voalohany ao amin'ny fitsarana tampony, filoha ny tony voalohan'ny pampanoa ao amin'ny fitsarana tampony sy ireo lehiben'ny fitsarana ambony sy fitsarana tampony. Ny solotenan'ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-panao lalàna, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara, ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna ary ny piasan'ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Amin'izany izy dia afaka manolotra amin'ny gouvernement ny fepetra eo amin'ny lafin'ny lalàna na dia mampitsipika mikasika ny fandaminana sy fampandehanana ny antoko-pitsarana. Ny satamifehy ny mpitsara sy ny piasan'ny fitsarana araka ny andin'ny 17 ny lalam-panorenana. Ary ny fahenina farany dia ny haute cour de justice na ny fitsarana avo. Ny filohan'ny Repoblika dia tsy tompon'andraikitra noho ny zavanatao teo amin'ny asany na teo ampanaovana ny raharahany afa-tsy ny famadihana tanindrazana. Ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny lalam-panorenana na koa ny fanaovana atsirambina ny andraikiny ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisahanana ny asa mahafiloha. Ny antenimera-pirenena no afaka miampanga azy amin'ny alalan'ny latsabatao ampaby-maso ary lalin'ny 2/3 mpikambana ao aminy. Azo tsaraina eo anolohan'ny fitsarana avo izy. Ny fiampangana dia mety afara amin'ny fanalana azy amin'ny toerany araka ny andin'ny 130 ny lalam-panorenana. Ity farany dia misy ny fanamafisana avy amin'ny lalam-panorenana ihany ao amin'ny andin'ny 17 fa raha tsy tafatsangana herintaona aorianana nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana ny fitsarana avo dia azo atao ny mampakatra ny raharaha manoloana ny androm-panjakana mahefa mba hangatahana fanasaziana. Tratratratrain'ny mpitondra hatrany ny fampiarana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara rehefa mahazo fitenenana voro-vahoaka izy ireo. Tao anatin'ny 4 taona tsy vita ny nanangana azy ireo. Ka inona no tany tan-dalàna azo antenaina amin'izao finiavana tsy manatotosa ny fananganana ireo androm-panjakana sy rafitra takin'ny lalam-panorenana izao?
Nanatanteraka filan-kevitry minisitra androany fa efa nampanantanteraka teny amin'ny lapan'ny avoloha tamin'ny 10 ora maraina. Nanjavona tao anatin'ny tatitra ny andinindininy sasany nandritra izay filan-kevitry minisitra izay fanadina. Inona mara mitranga ao an-dapa ao e? Miverina ve ny censure sa misy manao atsirambina ny asany amin'ireo mpiandraikitra ny serasera amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ao? Nanjavona ny andinindininy sasany nandritra ity filan-kevitry minisitra notsosaina androany ity tao anatin'ny tatitra. Raha fandaniana didim-pitondrana tokana ny voalohany amin'ity tatitra ity dia nanjavona amin'ny faharoa fa hatrany dia any amin'ny fahatelo izay fanendrena tompon'andraikitra ambony. Raha antsikaritra ihany koa amin'ity tatitra ny filan-kevitry minisitra notontosaina andro amin'ny maraina ity dia inefatra nalefa taty amin'ny mailaky fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV FM izany tatitra izany. Mitovy avokoa anefa mivoto atin'ireo tatitra ireo. Nanjavona ny andininy sasansasany nandritra ny filan-kevitry minisitra izany. Raha ny fiandrasana nomety ho fiantsoana ireo parlemantera andinika ireo volavona an-dalàna FM fifidianana no nanteny amin'ny mpanara-baovao, tatitra tsy tonga volana no natolotra amin'ny vahoaka. Vao maika mampiteraka aiasa vorovory eny amin'ny vahoaka ny lafin-javatra toy izao. Raha tsy aivina, efa niteraka resabe teo amin'ny mpanara-baovao ihany koa ny tsy fitovian'ny filazaniny avy ao Mahazoarivo sy ny avy eny Avoloha ny atondian'ny praiminisitra tany ivelany farany teo. Nandefa mailaka ho fanitsina ireo tatitry ny filan-kevitry minisitra androany io takarivo io ny serasera ny fiadidin'ny Repoblika ny fandaninany didim-pitondrana momba ny fiarovana ny sambo sy ny seranatsambo avy any ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ihany moa ny diniana tamin'ity androany ity. Nanoizatsika ny vaovao dia mampaneno lakolosy fanairana indray ny fiarahamonim-pirenena amin'ny tokony amoahana ny fitondram-panjakana ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana marina sy ny tetiantro fifidianana. Fanadiny Fezo Ravaly. Tsy mitsatra ny fitakiana famoahana ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana ataon'ireo mpisehatra isan-tsokajiny na mpanao politika na fiarahamonina sivily. Raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny KMF Knoe androany, tsy tokony ho tandrametaka ny fanomanana ny fifidianana. Takiana arak'izany amoahany fanjakana ny lalàna hifehy fifidianana io izay tokony atao anatin'ny mangarahara ihany koa. Mila fiomanana ny fifidianana fa tsy ho tapohana na atao tefo maika na atao manakaiky ny fotoanan'ny fifidianana. Efa mamoaka hevitra daholo ny olona rehetra ny herively eto amin'ny firenena dia mandraikitry ny société civile anay eto amin'ny KMF Knoe dia anatiny ary miombon-kevitra tanteraka amin'ny voan'ilay izy malakilaky mba hampazava ny fitsipy-dalao anatin'ny fifidianana na ny fiomanana fa tsy konokonoina satria raharahany be sy ny maro no atao ary raharahany voaka malagasy ny fifidianana. Izany dia endrika isin'ny atao hoe mangarahara izay lazaina sy tenenina matetika eny fa na ny mpitondra fanjakana mametraka n'izany fitenenana zany. Hatreto tsy mbola tafapetraka ny fiantsona eny anivon'ny parlemanta ahafahan'izy ireo manatanteraka fivoriana tsy ara-potoana handinihana ny lalàm-pifidianana. Tranga izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny amin'ny fahavononana marina natanteraka ny fifidianana na tsia. Raha tsy aivina, nambaran'ny filoha-lefitry ny CENI tao anatin'ny fandarana kitsipò teto amin'ny Cool TV ny volana janoary teo, 9 volana mialoha ny fotoam-pifidianana, izany hoe amin'ny volana martsa ho avy io no tokony efa eo ampelantanan'ireo teknisianina ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana ahafahana manao ny fanomanana. Ankoatran'ny fitakiana famoahana ity lalàna ity izay efa niamafina nomboka ny taona lasa, takian'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpisehatra amin'ny fifidianana ihany koa ny amoahana mazava ny tetiandrom-pifidianana sy ny fifidianana irisona. Fahefana izay tokony hananan'ny CENI raha mahaleo tena marina, saingy voafetra io fahefana hananan'ny CENI io raha eto amintsika. Mbola mahabe adevitra ny mpanara-baovao maro ny taremarika navoaka ny RNP tamin'ny tranokala-pifandraisana mahakasika ny fandaniana ny taona 2024 nanisy aza ny fanazavana ny entina ny zoma lasa teo mitombona ny taremarika nivoaka raha ny fanehoan-kevitra hatrany fanadina. Fanazavana entina ampangenana ny adihevitra amin'ny fandaniana taon'ny mpitondra fanjakana ihany ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra ny anivon'ny ARMP ny farany herinandro teo nilaza ny ohatry ny taremarika nivoaka raha ny fanehoan-kevitry ny maro. Araka ny efa nentina tamin'ny fampahalalam-baovao na ny taremarika miopapana hatramin'ny anarana hita amin'ny tranokalo mahabia ihany mpanara-baovao. Mazava ny voasoratra amin'ilay didim-pitondrana mamaritra ny fetra farany amin'ny fanomezana tsenam-barim-panjakana.
Tsy tokony ohatry ny 2 miliara ariary ohatra ny teti-bola tokana ho an'ny fanavaozana na fanamboarana lalana ary 2 miliara ariary ho an'ny fikojakojana fanao matetika. Tsy tokony ohatry ny 500 tapitrisa ariary kosa raha asa hafa ankoatra ny lalana, 200 tapitrisa ariary ho an'ny fourniture, 100 tapitrisa ariary raha prestation de service ou intellectuel. Ireo ny fetra ahafahana manao fanaraha-maso mialoha ny fividianana ataon'ny voameran-tsenam-bary-panjakana ampiarina amin'ny fanjakana foibe, ny faritra ny commune ary ireo EPA na établissement public à caractère administratif. Samy manana ny fetra farany avokoa ireo tsenam-bary-panjakana ireo, saingy hita ihany ny tsy fanarahan-dalàna amin'ireo taremarika nivoaka. Taorian'ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra mikatona ny trano kala-pifandraisana ny voandro antota-kevitra ireo. Fa mahakasika ireo gadra telo tsafatsoka ny fonjana tamin'ny mora ny aliny sabotsy fo alahady teo nanamafy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa manano sarotra ny fikarohana ny fahataran'ny fanaovana avis d'évasion ataon'ny mpandraran'ny fonjo fadimy antanandriana. Voafonja telo indray no tafatsoka atao amin'ny fonjana Tanimora ny aliny sabotsy voalahady teo. Rakoto Arsoa Entsora Falka 20 taona mirefy iray metatra faingo 720 misy olatra eo amin'ny atony tratrany ary ny sandriny voasazy 15 taona tranomaizina noho ny vonolona sy alatra. Rafael manana ny Rina Jean 7 taona mirefy iray metatra sy 750 gadra mandra-pahafatany noho ny fanaovana vola sandoka. Raha John Solofiniaina 20 taona mirefy iray metatra sy 570 izay voatanam-ponja vonja maika noho ny alatra sy fanolanana. Hatreto sy mbola fantatra ny antony tafatsoka ireo voafonjy ireo. Manano sarotra amin'ny fikarohana araka ny fitarainan'ny gendarmerie pirenena ny fomba fiasan'ny teo anivon'ny mpandrarahany fonja manoloana ny fahataran'ny fanaovana video recherche. Misy fetrakany mihitsy ny fahatarana satria tsy vondray mandeha io. Nisy tany Ambatondrazaka zao tadiditsika tsara. Efa ny maraina koa zany kisendrasendra no nahafantaran'ny gendarmerie hoe nisy gadran-tsoka satria fetrakany zany izy amin'le fomba fikarohana azy satria aompana manokana amin'izay zany le fiasa fomba fiasa rehefa eno hoe misy vaky ny fonja dia moramora kokoa ny atratrarana an'ireo gadra. Toy izay koa zany ny tany amin'ny Tsiafa tamin'ny taona lasa teo iny ihany efa le apitso amin'ny 5 ariva no nandroana azo le momba an'le gadra zany gendarmerie dia toy izay zany ty faran'ity koa efa tonga teny amin'ny fonjana Tanimora mihitsy zany ny tompon'andraikitra tao amin'ny brigadiny Betongolo nanontany zaka ijery hoe ny fahamarinana zany vao marina moa izy teny saingy mbola tsy nazo amin'ny anarana sy momba an'ireo le gadra reo zany gendarmerie fa mbola ny tolakandro tamin'ny roa zany vao nazo an'izay na efa ny maraina azy ny tonga teny izy ireo. Tsy nahazo fanampanazavana tamin'ny mpandrarahany fonja ny mpanao gazety raha niezaka nanontany. Nisy ihany koa ny feonandefa ny zavantranga teny amin'ny fonjana Tanimora ny tolakandro teo saingy toa izao ny fanazavana azo. Tsy tonga aty baiko izay fa ny baiko nidina fotsiny aloha hoe tsy mampiakatsa mpanao gazety. Izay no nampiverina amin'izareo rehetrarehetra. Fa efa nisy mpanao gazety tonga izany teto? Efa teo daholo efa dimy ny efa niakatra teto tamin'iny izay tany ahoana mpanao gazety tsy maintsy mpanao gazety. Loza ho an'ny fiarahamonina ny fisiany gadra tafavoaka tahaka izao raha ny fanazavana. Fitsoahana gadra izay matety mpitranga eto Madagasikara. Amin'ny ankamaroany zany izy ireny dia miverina any anatin'ny fikambanan-jiolahy mitampiadina foana. Indrindra moa izy rehefa hoe nitsoaka izay. Ny gadra mivoaka tsotra aza mavita sazy mbola mamery keloka amin'ny ankamaroany dia vao maika moa fa hoe nitsoaka mihitsy izy tena hoe olona atahorana zany mbola tena atahorana mafy mihitsy izy ireny aminay satria efa maro ihany koa izay hoe zandarina mpitandro filaminana fanehitra tamin'izy ireny zay ka nisy mihitsy aza namoiny ainy noho ny afitsoka izy ireny. Fikambanan-jiolahy matetika misy olona foana olona gadran-tsoka foana ny ao anatiny. Efa mandeha ny fanadihadiana ankehitriny ary no hamafisina ny fisavana mampametra-panontaniana maro ny mahatonga ny fiverenan'ny tranga tahaka izao matetika eto amintsika. Avy aiza ny goragora inona ny vahaolana maharitra roso ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana izany. Fotoana ny dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoa vaovao no ahitantsika ny tatitry ny talejeninaliny OMS momba ny valina aretina pesta eto Madagasikara. Eo ihany koa ny voka-dalao ny andro fa 17 ny Premier League any Angletera any rehefa avy eo ary.
marina iaho soany anarana marina n'ilay mpamonjy mitondra famonjena jaona toko faefatra andiny faharoa amby roapolo tsy azo vaina mihitsy io anaran'io asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoa amby folo tamin'ny teny hébreu nanona ny zanak'Andriamanitra ny anarany asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andiny faefatra amby folo sy ny fadimy amby folo lalàna tsy azo vaina ireo rehetra ireo jaona toko faharoa amby folo andiny fasimy amby efapolo sy ny fadimapolo Matthieu toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby telopolo enoy ny fampianarana ao amin'ny radio HFF 97.2 FM Tana ary ny télé internet rtvaoswa.com orany fampianarana osoa amin'ny 5 ora maraina amin'ny 10 ora maraina amin'ny 3 ora folakandro amin'ny 7 ora sasany alina amin'ny 2 ora alina miaraka amin'ny ambassadorny Osoa Samuelson Edouard fantariny marina Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. La grande sélection internationale de Yaoshua, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Fankalazana manefitrefika amin'ny Yaoshua no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy. Ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra entra mahaitra azy. Miaraka amin'ny ambassadorany Yaoshua Samuelson Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagasikara. Lay fety be any Yaoshua. Lay fety be any Yaoshua. Lay fety be any Yaoshua. Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Toliarsand ao amin'ny faritra atsimo andrefana indray nentina taminao tao anatin'ny fandarana alalin'ny alahady teo ny momba ny orinasa mpitrandrahana sy ny fanoheran'ny vahoaka any amin'iny faritra iny noho ny voka-dratsy ateraka izay fitrandrahana izay araoary ny sombony izay fandarana alalino izay. Ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Toliarsand any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny momba ny orinasa mpitrandrahana sy ny fanoheran'ireo vahoaka izay fitrandrahana fasimainty izay. Eo amin'ilay toerana hitrandrahana fasimainty dia misy ny atao hoe terarara. Tany tsy fahita raha tsy toerana vitsivitsy misy azy ary le mpitrandraka ihany no mahazo tombontsoa satria tsy voasoratra fa ny fasimainty ihany no voasoratra sy zircon fa le terarara tsy voaresaka ny thorium zay radioactif tsy voaresaka. Fa ihany koa ny fomba nahazoana ity orinasa australiana ity ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy. Ny fahazahoana ny permis environnementaly anisany ilazana mahamenatra. Mahamenatra ihany le izy amin'ny lafiny ray. Satria hosoka sy fitaka bevava zao no nataon'ny gasy te hahazo tombotsoa amin'ny fitrandrahana fasimainty hamonoana ny fokon'olo ary hanambakana ny fokon'olona ty. Ny lehiben'ny faritra etsy ankilan'izay mametraka fa tokony ho atao ifitrandrahana io satria programam-panjakana. Ny fanjakana dia mametraka hoe tokony hatao izy io, tokony handeha zany ny fanatanterahana ny exploitation ny ilminity izay atao ny Toliarsand io
dia zay zavazay ahoana ny fomba hanampiana ny toliara sansa momba an'izay izay aloha zany aty amin'ny faritra atsimo andrefana fa ny toliara sansa aloha dia efa mandeha io satria programme ny fitondram-panjakana programme fanjakana efa nanaiky an'io zany dikan'izay tsy maintsy andeha. Mazava nefa ny afatra ireo vahoaka eny fotony izay voakasika mivantana amin'ity fitrandrahana ity. Tsy mila mifasimainty fa rahay laha teraky ho simba gn'anakay tsy hisy maso clé maina zay avao ka rahay tsy tia fasimainty zao zay rahay tsy avao vilin-drala ka rahay la tsy mandamby ny fasimainty manohitra ny fasimainty rahay tsy mila azy da gny taranakay amandimy ankily maliniky hijaly dia raha mbola tsy misy mihaino foana zao resaky zao a dia azandrasana zay ho tonga eo amin'ny toliara vily io mandritra ny fotoana maro andeha anao diabe sy anao manifestation sy anao grevy sy ny olona ao toliara zay be da be ihany koa tsy manaiky ny fitrandrahana kongoroty be io sa manaiky an'io sika sa tsy manaiky an'io mametra-panontaniana ny mpanara-baovao manoloana izany iaino ve ny fitondram-panjakana ka indray andraikitra dia ny mbola tsy tonga amin'izay fidinana an-dalambe izay ireo vahoaka manohitra ny fitrandrahana fasimainty. Iroso amin'ny fitrandrahana mialohan'ny taona 2024 araky ny nambarany ve ny orinasa toliara sansa na ahoana endriky ny fanoherana ataon'ny vahoaka. Raha izay ho ny mpanara-baovao aina ho toy ny tranga atao somamanina ny taona 2024 ity raharaha ity. Ankilany ny fitondram-panjakana sy ny toliara sansa iroso hatrany amin'ny fitrandrahana noho izy ity anatin'ny programam-panjakana araky ny nambaran'ny lehibe ny faritra Antsimo Andrefana. Andaniny ireo vahoaka hijoratra amin'ny farany hiaro ny taniny ka hanohitra ny fitrandrahana noho ireo voka-dratsy maro ateraka izay. Araka izany dia arahanao raha-pitsotolakandro amin'ny 3:04 sy ny alakamisy aorian'ny fampahalalam-baovao atoandro ny famerenana ny alalino eto amin'ny Cool TV. Nanoizatsika ny vaovao dia mbola tsy miasa ny gare routière Maki Andotapenaka hatramin'izao. Raha dia volana janoary zany voalaza fa isokafany tsy mbola fantatra ny daty ifindrana hoy ireo mpandraraha eny amin'ny toby fiantsonana Ambodivona. Io nasaina. Ny volana janoary tamin'ity taona ity no voalaza ny tompona andraikitry ny fitanterana isokafany ity gare routière Maki ity nandritra ny fanokanana azy ny sabotsy 12 Desambra taona 2022. Efa isasaka nefa ity ny volana febroary mbola tsy fantatra ny daty ifindrana hoy ireo mpandraraha eo amin'ny fitanterana eny amin'ny toby fiantsonana Ambodivona. Hatreto aloha zany ny daty voafaritra ohatra ny mbola sy tena maro-potitra. Mbola sy tena maro-potitra hatreto ny daty voafaritra hoe amin'izao daty na amin'izao ora na amin'izao minitra. Fa miakina fandaminana ny lehibean'ny ministera sy ny miakina fandaminana ministera sy ny lehibean'ny ATT zany. Satria zareo no tompona andraikitra voalohany amin'izany zavatra rehetra zany fa tsy anahity amin'ny coopérative zao. Ka zay moa mbola misy sady fanarahana amin'ny ATT ao. Ka io le fanarahana io zany mbola misy fanolanana kely ohatran'ny zavatra rehetra ihany io. Dia rehefa milamina ihany le zao dia roso ihany zay. Mety faraparan'ity volan'ity gamana. Raha ny angom-baovao natao hatrany, misy ny olana eo amin'ny tompona andraiky mpanjakana sy ireo coopérative miantsona eto Ambodivona antony mbola tsy nahatanteraka ny fifindrana. Ino ny olana io ka nahatonga ny tsy fanajana ny teny nomena nandritra ny fanokanana ny gare routière Maki ny 12 Desambra lasa teo. Ny tsy fanajan'ireo mpitondra ny teny nomena izay toa efa tsy vaovao intsony amin'ny vahoaka malagasy raha tsy ilaza fa tsy ny lalana soavy masoandro tsara sotra izay nambara ihany koa fa isokatra ny volana Oktobra 2022 rehefa nakatona tao aorian'ny francophonie no tanterahana teto amintsika. Efa bolana teo aoriana mikatona ny lalana simba raha vao tsy nampiasaina akory. Lafo mavao hafa kosa indray dia mafy kokoa noho ny taona 17 ny valanaretina pesta eto Madagasikara hoy ny tale général ny OMS nandritra ny conférence de presse tao Genève izay natao ny herinandro lasa. Teo fanidinka eto Andriatsilao. Tsy afaka mamono olona maro tahaka ny nahazo any Eropa tamin'ny taona 1920 intsony ny valanaretina pesta ankehitriny saingy mbola tsy foana tanteraka. Firenena telo aty Afrika ny mbola ahitana azy ary isan'izany ny Madagasikara. Ia mafy kokoa noho ny tamin'ny taona 17 ny valanaretina peste eto Madagasikara hoy ny tale général ny OMS nandritra ny conférence de presse tao Genève ny herinandro lasa teo. Tsy hijanona ho ana Madagasikara irery zany fa mety hitatra amin'ireo firenena hafa manodidina. Antony roa lehibe ny mahatonga izany hoy ny tale général ny OMS, ny dokotera Tedros Adhanom, ny olana eo amin'ny fanadiovana na ny assainissement ary ny tanjaky ny bibikely toy ny parasy
izay mamindra ny aretina amin'ny olombelona manoloana ny fandrarana fanafody efa natao. Eto Madagasikara, iray amin'ireo firenena manitra indrindra eran'ny tany raha ny fanazavany, miseho isan-taona ny volana avrily hatramin'ny septambra ny peste avy amin'ny bakteria Yersinia pestis amin'ny parasim-boalavo izay mikaikitra ny olona. Manodidina ny 300 hatramin'ny 900 isan-taona ny tranga voaray. Niavaka ny taona 1740 izay natanina tranga teto an-drenivohitra raha toka ny any ambanivohitra no fahita matetika. Ny rahantsika nahita tamin'ny ireny fotoana ireny fa ny ohatry ny 200 ireo namoy ny ainy. Ny 17 novambra 1740 nambara tamin'ny fomba ofisialy fa voafehy ny valanaretina, saingy mbola mafy zany raha tsy misy fandraisana fepetra amin'ny fanadiovana sy ny famonoana ireo bibikely indrindra ny parasy. Efa nisy raha ny fanazavany ny fametrahana paikady hiatrehana ny valanaretina izay narahana tamin'ny governemanta malagasy, saingy tsy nasiany ny fanampanazavana. Midika izany fa anjaran'ny fanjakana malagasy no manan-tanteraka io paikady narahana nandrafitra io. Tsy hoe eo amin'ny fiatrehana ny aretina ihany, fa indrindra eo amin'ny fisorohana mialoha amin'ny alalan'ny fanadiovana ny tanàna amin'ireo loto sy fako miparitaka eto sy eroa. Eo ihany koa ny fanentanana ny mponina mikajy ny fahadiovana. Fanadina miavaka indray no entina aminao amin'ity alina ity. Antsony maro hoe Charles, manamboatra sy mivarotra mofo saosisy efa antaonany maro eny Antaninarenina eny. Filaharana hatrany moa no hita amin'ny fivarotany isan'andro. Miantarandriana eo. Mofo saosisindra Charles, maro mafantatra ary mampalaza Antaninarenina. Manomboka ny maraina mandra-pahalan'ny entana, saika filaharana hatrany no hita eto amin'ny Charles, mpivarotra mofo saosisy. 30 taona mahery izay no nanaovany ity azy ity. Mofo, saosisy, lasary, sakay, nem sy ny maro hafa no hita eto aminy. Manjifa ety avokoa na ny mpandalo na ireo miasa ety amin'ny manodidina hoy izy. Zay zany no asako hatramin'izay. Dia zay ny ohatrany hoe tian'ny olona zany le mofo saosisy nem. Tsy hoe zany no safidy eto fa ny olona no mba mitazona anahy ny piasa manodidina zany malahelo raha vao miala manodidididina ity aho. Satria tena izy hoe lavitra be izy sakafo enjehanay dia taro zay. Amin'ny vidiny 1000 no miakatra, malany mofo 100 isan'andro sy saosisy maherin'ny 30 kilao isan'andro i Charles. Mavelona ny asa hoy izy saingy mila fikirizana. Zay manao azy, saosisy gasy zany izy te. Zay any Atrapita-tafika misy anay. Fo amin'ny 3 zay a. Dia mividy entana zay misy be zany zany entana dia mivoako zay amin'ny 9. Dia mikarakara manendy zany efa manomboka amin'ny 3 sasany. Dia zay vao tonga eto aty zany ety Antaninarenina amin'ny 6 eo. Ny entana aloha ny vetivety dia lafo. Dia ny mpanjifa zany ireo mpiasa mpanjakana manodidina ireo zany izy daholo. Efa mahafantatra anazy zany. Elona aloha ny rehefa manao ny tsara ianao dia tian'ny olona ilay izy dia tamin'ny olona. Miatreka mivantana amin'ny maskarena ny ankilany fiakaran'ny vidiny hena sy legioma. Fanaovana zavatra tsara no nafany nampiroborobo ny varotra taondy raha ny nambarany. Ampitatra trano ny varotra kosa no tanjony. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosa omaly ny andro fa 7 amin'ny fiadina izay tompon-daka ny Angletera na ny Premier League. Nafana ireo lalao telo izay nitanterahana omaly. Fanadiny Henri Florian. Niady ireo lalao telo izay nionan'ireo ekipa samy goavana eo amin'ny fiadina ny Premier League. Raha ny lalao voalohany izay nionan'ny Huddersfield sy ny Bournemouth, ny bata fandraisana ry zareo Huddersfield manoloana ny ekipa ny Bournemouth tamin'ny isa 4-1. Teo amin'ny lalao faharoa indray, niondrika teo anatrehan'ny Newcastle tamin'ny isa 1-0 ny ekipa ny Manchester United. Raha ny teo amin'ny lalao fahatelo, ny bata fandraisana tamin'ny isa 2-0 i Liverpool raha ny fandona tamin'ny Southampton. Raha eo amin'ny filarana vonjomaika kosa, mitarika ry zareo Manchester City manana isa 2-70. Manaraka azy eo ny Manchester United manana isa 4-50. Ary eo amin'ny larana fahatelo no misy an'ny Liverpool manana isa 4-50. Eo amin'ny larana faha-efatra no misy an'ny Tottenham manana isa 2-50. Ary eo amin'ny larana faha-5 no misy an'ny Chelsea manana isa 50.
Maresaka iresa-pirenena kosa indray dia andro vitsy ao teoriana ny fidarofana baoba nataon'ny Egypta tao Sinai tonga tany an-toerana omaly ilay sefon'ny diplomatika amerikana hiezaka hitady vahaolana fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Omafy ny adevitra miandry ny Lex Tillerson, sefo diplomatika amerikanina, mandritra ny fitsidiana maharitra 5 andro ao Moyen-Orient. Iverin'ny firenena amerikanina fa tsy ilaina amin'ny fiara-mientana hiadina amin'ny mpampiorohoro ny Egyptianina, isan'ny tena atahoran'ny amerikanina ny mety anafoanana ny zon'olombelona ao an-toerana. Na izany azy efa nofoanana ny fanampiana aratafika izay manodidina ny $200. Ankoatra ny Egypta tafiditra ao anatin'ny fandaminam-potoana nyity sefo diplomatika ity ihany koa ny fandalovana ao Koweït, Jordanie, Liban ary Turka. Ity farany izay ho mafy ny adevitra amin'ny fifandonana ao Syria, indrindra fa ny fanafiana Turka amin'ny Kurde. Ho an'ity lohahevitra farany ity dia nanisy teny ny mpitondra teny Amerikanina fa ho mahitsy ny hevitry Lex Tillerson. Voaresaka mandritra izany fotoana izany ihany koa ireo fisamborana maro tao Turkia. Alohan'ny sarana dia verina aminao rehefa vonsongadina tamin'ity alina ity. Volana vitsy monja tokony hatrehana fividianana filohan'ny pirenena mbola tsy misy ny lalàna ifehizan'ny fividianana izany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao nefa nilazany seny fa azo ampiasain'ny karakarana fividianana ny lalàna teo aloha. Kadra telo tafatsoka tao amin'ny fonjana tamin'ny Morany alina isabotsy fo alahady teo nanamafy teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa manana sarotra ny fikarohana ny fahataran'ny fanaovana avis d'évasion izay ataon'ny mpandrarany fonja. Ary farany dia hiamafy kokoa noho ny tamin'ny taona 17 ny valinaretina pesta eto Madagasikara ho ny tale général OMS nandritra ny conférence de presse natao tao Genève ny herinandro lasa teo. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.